Tany Toliara olona roa no hita faty efa tsy misy loha intsony ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tendako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny resaka tsy fandriam-pahalemana tany Toliara izay nahafatesana olona roa izay efa samy tapaka aloha no tena iompana antsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ministeran'ny fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa miara-miasa amin'ny Parul University. Noraisindramatoa ministre Rasolo Arsoa Marie Marceline, iandramatoa Dupac, deputy manager ao amin'ny The Office of International Affairs, sady solontenany Parul University any Inde tao amin'ny bureaony tamin'ny androny alarobia 4 Martsa maraina lasa teo iny. Hisy arak'izany ny fiarah-miasa eo amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa sy ny Parul University. Noho izany dia hisy fandaharan'asa ahafahan'ny tanora mpiofana avy amin'ny centre de formation professionnelle sy lycée technique professionnel manohy fianarana any Inde mba hanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo. Any amin'ny faritra Boeny nanatontosa ny atrikasampirenena fakankevitra mahakasika ny fitantanana ny jono lamatra ao Madagasikara ny avy eo anivon'ny ministeran'ny jono sy ny toe-karena manga. Nanomboka tamin'ny androny 4 Martsa ka ny farana tamin'ny 12 Martsa lasa teo iny izany, izay nahatana mpandray anjara maro lafy toy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, ny mpandraharaha, ny mpanjono madinika, ny fikarohana, ny mpiarahamombonantoka ary ny mpitantandraharaham-panjakana foibe sy ny avy amin'ny faritra. Tonga nanosina n'izany tamin'ny fomba ofisialy andriamatoa Tilahy Désiré izay sekretera jeneraly ny ministeran'ny jono sy ny toe-karena manga amin'izao fotoana izao. Ny tanjona nandritra ity fijerena ny fanapahan-kevitra raisina nandritra ny fivoriam-be 2020 ny voamera mitantana ny jono lamatra eo anivon'ny ranomasimbe Indiana izay hatao any La Réunion France. Tany Amoron'Mania indray nisy ny dinika mahakasika ny fandriam-pahalemana izay notarihiny Prime Ministre. Tonga nijery akaiky ny fizotra ny fandriam-pahalemana sy ny fomba fitantanandraharaha eo amin'ny faritra Amoron'Mania ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta andriamatoa Antsain Christian sady filohan'ny OMC NAT niaraka tamin'ireo ministra dimy mianadahy izay mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta voakasiky ny fisahanana sy ny filaminana ary ny fandriam-pahalemana anatiny eo amin'ny firenena dia ny ministry ny folo andahy, ny mpitahiry ny fitomboka tsempanjakana, ny ministry ny fitsarana, ny ministry ny atitany sy ny ministry ny filaminam-bahoaka ary ny ministra délégué misahana ny gendarmerie am-pirenena. Kondoa miendrika ny hametrahana filaminana maharitra eny anivon'ny distrika anakefatra ao anatin'ny faritra Manihy no notanterahana teo amin'ny sekolin'ny gendarmerie am-pirenena ao Ambositra tamin'ny androny alakamisy 17 Martsa tontolo lasa teo iny. Ka nandritra izany no nijerena ny zava-misy sy ireo olana sedraina ifotony niaraka tamin'ireto olomboatendry, olomboafidy sy ireo lehibe ny fibaikona ary ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny any an-toerana any. Navohitra nandritra izany avokoa ireo antony ambana sy sakana rehetra miteraka ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy fahatomombanana ara-pitantanana na eny anivon'ny fiarahamonina izany na koa mikasika ny asa sahanin'ireo tompon'andraikitra izay mifototra tanteraka amin'ny fanatanterahana ny vinany filohan'ny repoblika sy ny politika ankapobeny fanjakana amin'ny fampandrosoana ao amin'ny faritra Amoron'Mania. Tsy maintsy averina ny fandriam-pahalemana satria zava-dehibe iankina ny aim-pirenena sy ny fiainan'ny vahoaka izany hoy ny Prime Ministre hatrany. Toy izany koa hoy izy ny fitantanandraharaha am-pirenena
izay miantoka feno ny fampivoarana ny sehampiariny ny mponina sy ny fampiakarana ny tahany toe-karenina ao amin'ny faritra Morony Manihy. Nambarany noho izany fa ao anatin'ny fotom-pisaina madio mahitsy sy mandray andraikitra no tokony hanatanterahana ny asa hamerenana amin'ny fomba hentsitra sy haingana ary mahomby ny fandriampahalemana eny anivon'ny tontolo ambanivohitra sy an-tanan-dehibe. Olona afaka mitrandraka ny tombontsoa iombonana raha teo araky ny nambarany ny tompona andraikitra any amin'ny faritra Morony Manihy. Any Antsohihy indray faritra Sofia iny ny sokatra any amin'ny faritra Sofia ny orinasa Synoda Logistique Charles nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma 18 Martsa lasa teo tao Antsohihy ny agence fahafito any Synomade Logistique Charles. Ity orinasa ity izay misehatra amin'ny fitateran'entana avy any Chine sy Inde ary Dubai ho any Madagasikara ary ny avy any Madagasikara makany ihany koa. Tsy hanavahana olona fa afaka manafatra entana na mandefa entana na olon-tsotra izany na mpandraharaha na mpanao politika na inona ary tsy hanavahana entana na kely indrindra na be raha mbola zavatra ara-dalàna dia raisin'ny orinasa an-tanana avokoa raha ny fanazavana no entiny Andriamatoa Tahina Rakotoarlala, directeur régional ny Synomade Logistique Charles. Tombony be ho an'ny vahoaka ao amin'ny faritra Sofia ny fisokafany Synomade any an-toerana hoy ny gouvernoran'ny faritra Sofia i général Hilson René de Roland satria mora amin'ny tsirairay ny manafatra entana ankehitriny. Ny orinasa no mandray an-tanana ny fikarakarana ny rehetra ary manao izay hahatongavany any an-toerana. Samy mahazo tombontsoa ny rehetra fa indrindra ireo mpandraharaha ara-barotra. Efa tsy misy zavatra mampiasa loha intsony amin'ny resaka taratasy sy ny haba fa ny orinasa no mikirakira izany. Izany no tena olana teo aloha izay voava ankehitriny noho ny fisian'ny orinasa Synomade. Fiantohany volana Aprily 2024 ity dia efa misokatra mandray antsika rehetra ny Synomade izay hitanao any Hauteville Antsohihy hatrany. Andao amin'izay ho resantsika ny vaovao ratsy izay avy any Toliara. Fantatra fa olona roa no hita faty tamin'iny maraina zoma 18 Martsa lasa teo iny. Samby tsy misy loha ireo olona izay voalaza fa maty ireo. Ny iray hita tao Morobe ny vatany raha tany Amboriky no nahitana ny lohany efa tsy misy maso intsony. Ny iray kosa hita tao Ambalanambikamoa ambadiky ny EPP Petit Lycée ka mipetraka ihany ny fanontaniana manoloana an'ireo von'olona mahatsiravina izay hita any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy ihany indrindra fa eo amin'ny resaka fanapahana loha sy fakana mason'olona izay. Iza marina no tena ambadika an'izay rehetra izay ary raha oviana ihany mba tena ho tratra ary voafongotra hatramin'ny fakany ireo rehetra mikonokonina an'izay famonoan'olona sy fangalarana mason'olona izay. Izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.